Andege hoe notsika mombamomba an'izay resaka TMS izay. Tamin'ny taona 2014 no nitsangana ara-panjakana ny fikambanana tanora miandrandran'ny hoavy na TMH. Araka ny anarany dia tanora vao eritreriny avokoa ny mandrafitra ity fikambanana ity, manana ny foto-kevitra ijoroany ny fikambanana. No manangana fikambanana manana tanjona zany. Tanjona voalohany aloha mijoro amin'ny resaka sosialy zay, hoazava mijoro ara-foto-kevitra. Zay manana foto-kevitra anankiray zay misy olona anankiray zany zay efa napetrakay sy efa eritreretinay ary efa voniny zay hiarady aminy dia tanora mitovy aminay ihany dia ny fanohanana amin'ny président Andry Nirina Rajoelina. Ny asa sosiala nefa ny tena fotom-pijoroan'ny fikambanana TMH. Hatramin'ny ijoroany dia efa maro ny hetsika ny antsoroan'ny fikambanana entina nampindro mpiarabelona. Amin'ity indray mandeha ity dia hiavaka ny asa soa izay ataon'izy ireo, hanome raha maimaim-poana izy ireo ny sabotsy ho avy izao ho andreo mpiarabelona. Antony ny safidianana io fanomezan-drà io izy ireo ny fahafantarana fa tsy ampy ny tahirin-drà ao amin'ny trano fitahirizan-drà eto amintsika. Tsy misy asa sosialy ambony indrindra sy voalohany indrindra ngamba ny ratsy ny fanomezan-drà. Ka dia izay nampatonga ny tanora miandrandran'ny hoavy ny safidy an'io hetsika fanomezan-drà maimaim-poana io. Ary nosafidiana indrindra ho an'ny vahoaka malagasy satria raha nanao ny fanadihadiana izahay dia manify dia manify ny tahirin-drà ao amin'ny banque de sang antsika. Ka noho izany dia izay no hetsika nosafidianay satria tsy misy ny mahafoy ny ainy, tsy misy manana fitiavana lehibe indrindra ohatra ny mahafoy ny ainy ho an'ny namany satria ny fitiavana ny lehibe indrindra. Tsy hijanona hatreo anefa ny hetsika ataon'ny TMH fa mbola hitohy. Misandrahaka manerana ny nosy raha teo ny fikambanana ka tsy mialon-jafy ny fanampiana entin'izy ireo. Mahatratra manaly ny mpikambana TMH manerana amin'ny Madagasikara. Mbola misokatra ho an'ireo izay mikasa hiana-tevin-daharana kosa nefa ny fikambanana na amin'ireo mpikambana mivantana na misoratra anarana amin'ny pejy Facebook ny fikambanana. Izay ny akom-baovao ara-tsosialy, ny akom-baovao an-gazety farany etintsika efa eto ny gazety telo norefy ampitaina amintsika ny akom-baovao momba an'izay ry Piaino Adjaina. Tafika amperinasa anatevin-daharana an'ireo efa nisotro ronono hiatrika an'Andriamatoa ery Rajaonarimampianina. Goavana be zany fananam-pirenena omena amin'ny vahiny tandindon'ny fitsaram-bahoaka ny mpitondra fanjakana. Fampianarana ambony ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fandimby eto ho toy ny Valalanambo. Raha Tsakabary tsy afaka andraikitra ny fitondram-panjakany. Fitaterana Andalamby Madarella mitaraina ny mpiasa. Ary amaranantsika an'izay akom-baovao amin'ny gazety telo norefy izay, Ramarchand Thierry manentana ny vahoaka anana fitiavan-tanindrazana ara-toekarena. Izay ny akom-baovao misongadina amin'ny ankapobeny ry Piaino Adjaina fa andray ny vahiny isika amin'izao atoandro izao dia ny vahiny izay fahentrika teo moa fa dia manana andraikitra goavana tanora avokoa izy reto ary dia olona telo izy ny tonga ato anatin'ny fandaharana amin'izao fotoana izao dia ry zareo avy eo amin'ny TMH na ny tanora miandrandra ny hoavy. Tonga eto moa amin'izao fotoana izao eto amin'ity fandaharana Okazava ity mivahiny eto ny filohany Rafidimanana Désiré. Avy hatrany dia miarabanao aloha Andriamatoa filohan'ny fikambanana TMH Rafidimanana Désiré tonga soa eto amin'ity fandaharana Okazava ity voasambany zao. Saotra betsaka Mampatrika, miarabanao Andriamatoa Mampatrika ary miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra ato amin'ny Viva, indrindraindrindra ho antsika Piaino rehetra ny Viva manerana ny nosy indrindra fa ity fandaharana mamitsika ity dia ny Okazava izany. Izay ny filohan'ny TMH fa eto ihany koa ny filoha lefitra zany Andriamatoa Razafindrakoto Solofo Joselin. Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ity fandaharana Okazava ity. Miarabanao Andriamatoa Mampatrika ary miaraba ihany koa ny teknisianina.
indrindraindrindra ihany koa itsika mpiaino manerana ny Madagasikara sy ny mpakafy ny fandarana Okazava. Miarahaba tompoko. Ary ny anankiray dia ny secrétaire général ny SG zany tonga eto ihany koa Andriamatoa Joanson Mamy Clary. Miarabanao tompoko tonga so eto amin'ity fandarana Okazava ity. Miarabanao Mamy Patrick ary miaraban'ny technicien. Tsy adino koa ny mpanaraka ny fandarana Okazava ny tokantrano rehetra manolo tsara abafena. Izay izy telo izay mivahiny eto fikambanana tanora hoy isika ary tanora misehatra tanteraka ao anatin'izay resaka hoe asa sosialy izay manana ny fireany izy ary atao hoe miray lalana sy miray dia ary miray foto-kevitra tanteraka amin'Andriamatoa Andry Rajoel. Ny zavatra misy itsika tsy resaka ny hoe any amin'ny resaka hoe ray fironana sy ny karazany fa indrindraindrindra ao anatin'izay resaka fikambanana tanora miandrandra no avy zay no resaka goavana entitsika amin'izao atoandro zao ry izy telo mirahalahy izay tena tanora dia tanora tokoa. Fanontaniana tompoko izay amaly aminareo tsara ngamba mpahafantarina amin'ny mpiaino ny momba n'ity resaka tanora miandrandra no avy ity na ny TMS na ny Jorony na ny isan'ny olona efa ao sy ny karazany. Eny tompoko. Eny tompoko. Ny fikambanana dia aza hoe fianarana tanora miandrandra no avy na ny TMS zay. Ny fikambanana dia efa ela ihany nisy fa heritaona teo zany zay no nijoro ara-panjakana ary ny fikambanana moa zany dia manana ny toera foibeany dia eto Antananarivo fa ny fikambanana kosa dia efa manenika ny Madagasikara ary efa misy ny sapana maro samihafa manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny isan'ny mpikambana moa zany efa aloha tsy teny ny kely indrindra ngamba ataoko itenena efa amin'ny analina satria raha ny sapana any amin'ny faritra maro samihafa dia efa maro tokoa raha tsy teny fotsiny hoe Masinga, Tamatavy, Brickaville, faritra Melaka, faritra Sofia. Maromaro zany efa eo an-dalana ihany koa efa mpananganana azy ary izay moa zany efa manomboka mitety faritra amin'izao fotoana izao. Izay ny momba ny resaka ataontsika hoe ny fampahafantarana amin'ny ankapobeny momba n'izay resaka TMS zay ry mpiaino hajaina. Fanontaniana ihany tompoko izay amaly aminareo inona moa zany ny asa sosialy efa nataonareo tanora miandrandra no avy, efa nisy hoe asa sosialy natao teo aloha sa sambany zao vao hiatrika an'izay asa sosialy zay? Maro dia maro tokoa moa ny asa sosialy efa vitan'ny fikambanana TMS. Raha tsy teny ngamba ny afa-tsy ny hoe fizarana fitafiana ho an'ny mpatory atsena na le matory any ambany tunnel reny, nizaraina fitafiana, nizaraina lamba firakitra tamin'ny fotoanan'ny ririnina. Teo ihany koa ny fizarana sakafo nanomanan'ireo kamboty sy ankizy sahirana teny amin'ireny akanjaza ireny ny fetin'ny krismasy taom-baovao. Efa maro dia maro tokoa zany ny asa sosialy efa vitan'ny TMS. Tao ny fandraisana ndraikitra tamin'ny eny anivon'ny fiarahamonina tsirairay avy eny izay samy mariana moa fa ny tanoran'ny TMS dia miparitaka amin'ny fokontany 2020 eto Antananarivo. Samy mandray andraikitra izy ireny anatin'ny fokontany misy azy ihany amin'ny ara-piarahamonina. Ary fanontaniana fara mbola manodidina an'izay hoe ao anatin'izao asa sosialy ataonareo zao ve satria hiatrika asa sosialy ho resahantsika eo izy rehefa avy eo sao dia misy propagande tiana atao na salamizany na misy hevitra hafa manokana entina satria manko ny olona efa dototon'ny resaka politika izay ka hoe izay manao asa sosialy dia efa misy zavatra mety kendrikendrena na salamizany. Eny tompoko misaotra indrindra. Resaka asa sosialy moa no resahantsika eto dia mbola nisy adiny kely ny tenen'ny monsieur SG teo. Nisy koa ny voikava mahatratra izay vao tsy ela niseho teto amin'ny firenena. Nisy voinana azo ny avantsika izay tany Antsakabary Befandriana Avaratra. Dia tsy nijery fotsiny an'izany koa ny fikambanana tanora miandrandra no avy fa nandray an-tanana nandray anjara tamin'ny téléthon izay natao farany teo iny. Dia mikasika an'ity asa sosialy izay ho ataona ity izay tonga dia ho raisiko ny asa sosialy ny
fanomezan-dra maimaim-poana ho atao amin'ny asabotsy 5 martsa ho avy izao amin'ny folo ora maraina izy io eo amin'ny hôpitaly HJR dia ararotika eto ny fisaorana ny tompon'andraikitra ao amin'ny hôpitaly nandray an-tanana sy nanaiky andray anay dia manarak'izay tonga dia horaisiko ihany koa hoe fa maninona no nisafidy an'io resaka asa sosialy fanomezan-dra io nosafidinay tamin'ity taona ity. Eo moa dia ny fototra hijoronay koa dia ny eo amin'ny resaka fitiavana satria ny fitiavana no lehibe indrindra. Dia tsy misy mahafoy ny ainy, tsy misy mahafoy ny ainy ho an'ny sakaizana izany raha tsy ny olona tiany sy tena namana. Ao anatin'ny sarotra tokoa manko ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Ary ao anatin'izany sarotra izany indrindra ny alalàna ny tena namana. Ka dia indreto izahay tanora Miandrandranyoavy manolotra ny ainay ho anareo vahoaka malagasy mpiray tanindrazana satria manome raha izany moa manome aina. Ka dia asehonay anareo mihitsy hoe tena namana izahay ary tena tia anareo. Razoko tsy hoe ameny aina izy hoe amony tena izany ho tsika fa ny raha fanomezan-dra ao anatin'izay satria rehefa nydinihana izany ny safidy manokana an'izay resaka fanomezan-dra izay anareo tanora fa tsy tao anatin'ilay hoe bodofotsy na vary mafana na siramamy amin'ny gony na vary amin'ny kitapo na sahala amin'izany fa anisany hoe miavaka mihitsy ty asa sosialy indray mitoraka ity dia ny hoe fanomezana raha ho an'ny olom-pirenena malagasy mpiray tanindrazana. Zay ny amin'iny fampiafany kely ange taina. Tanora Miandrandranyoavy na ny TMS mbola vahintsika eto amin'ny fandarana Okazava ry Piaino Adjaina, inona tompoko ny tena hoe mahatonga anareo hibahana amin'izay resaka hoe asa sosialy izay? Eny tompoko, eto dia tiako manamarika fa tsisy resaka politika ny zavatra ataonay fa izay dia mahataноранay raha malala amin'izao fotoana izao fa ny tanora no avy amin'ny firenena, ny tanora ilaina mandray andraikitra amin'izao fotoana dia rahantsika mahita ny zava-misy fa ny tanora mihitsy no voahilikilika eto amin'ity firenena ity ka anaka tsy hitany izay atao. Izay no nahatonga ny hanorina n'ity fikambanana ity mba hianarany, mba hivondronanay indrindrandrany ataony fantatro tontolo izao fa mahay mandray andraikitra ny tanora. Efa mihery raha Madagasikara zany izy. Efa mihery manery Madagasikara ataoko hoe mbola misy ihany tsy mijoro fa efa eo an-dalana zany zay mahatonga anay ato hitety faritra moa zany. Ka eto izay dia mbola tsy liko foana tsisy resaka politika. Avela hoany ny resaka politika anareo fa asa zao. Fanontaniana manetiketsika ihany Andriamatoa Andriamatora Fidimanana Désiré ny hoe tsy nisy ve ny sakatsakana, tsy nisy ve ny atao hoe filalam-baniny manoloana an'izao asa sosialy goavana be ho ataonareo amin'ny asabotsy izao? Tena nisy tokony ary tena somary naingana lahelo mihitsy ary raha ny tenanay ary hoe ahoana ary ty zava-misy ty satria efa nanomboka tamin'ny herinandro izay no nanao an'io fangatahn-dalana io. Androany maraina moa zany izay efa zay ary efa somary ny asa saina ihany hoe izay raha nanao an'ity zavatra ity dia natao an'ny olona sahirana ihany koa satria izay le hoe asa sosialy mijery majinika satria fanomezan-dra zany nge afaka omenay amin'ny hôpitaly lehibe eny amin'ireny privé reny nefa le izy tena nataonay io zany hoe ho any amin'ny hôpitaly any amin'ny misy ny saramabeam-bahoaka sy ny sahirana mihitsy nefa somary voahilikilika ihany zay tamin'ny voalohany hoe tsy miasa sabotsy ohatr'izay fa sorana be da be moa fa nisy ny marimaritra iraisana moa zany dia nanaiky ihany nisy an'ray ihany zany zay amin'ny sabotsy. Ka taizany hôpitaly mpanjakana safidinareo hoe any amin'ny HJR ny HJR zany no nisafidinay hatreto dia ao ihany le satria fa nisy fotoana zay somary nangasitaka kely tao dia nanatona ihany moa zay ny alanenina dia niraisin'ireo dia ao amin'ny HJR ihany zany no anaovanay an'ilay. Tsara nga mamafisinareo kely zay hoe ao amin'ny HJR mba tsara. Eto zany mafisiko tsara le hetsika izay ataontsika somary ny savorivory kely ihany moa tsika mpikambana indrindrandrindra ho antsika izay vonona ny ara-dalana aminay mba hamme raha sy fametanana amin'ny fanavotana ny ain'ireo namantsika indrindrandrindra fa reo izay mila raha amin'ny hôpitaly dia raikitra ihany ny hetsika izay ataontsika amin'ny sabotsy izao
amin'ny tsara zany tsika raha mba tonga loloha amin'ny sify dia mba tonga amin'ny hôpitaly asira amin'ny fanomezana manindrona kely hoe savorovorona ireo mpikambana amin'le manga misy tady tsy anomesa misavorovoro satria tsy savorovoro atao aminay vahoaka zava tsy izay mpikambana misavorovoro tompoko fa le misavorovoro ny sain'ny ankizy zany zay efa vonona dia hoe tsy azo alalana indray tsika fa tsy asa sabotsy indray ilo amin'ny hôpitaly zay le savorovoro fa efa lamina zany izy hatreto aloha sotrarira tompoko ny fanontaniana manaraka ao anatin'izay resaka hoe asa sosialy fanomezan-dra izay miantso ve ianareo ny olom-pirenena ihany koa hiaradia aminareo no hoe sa voafehy fotsiny ho anareo fikambanany TMS mpikambana ihany no amean'le raha eny tompoko izy io moa dia tsy hanavahana fa isika malagasy rehetrarehetra izay mitovy firehana sy mitovy heritreritra aminay ka manampiniavana mba hanampy ny malagasy rehetrarehetra dia asaina daholo fa izy io amin'ny anaran'ny TMS ny anaovana azy izahay efa vonona fa tsy manakana kosa nefa raha misy manana fahavononana ny mpiray-tanindrazana rehetra dia raisina tanandroa satria tsy ho vitan'ny TMS samirery ny fanampiana ny vahoaka malagasy fa rahantsika rehetra mandray an-tanana zava-dehibe loatra izay ny zavatra tiana fanontaniana farany ao anatin'izay rehetra izay dia ny hoe inona ary ny tanjon'ny TMS manoloana indrindra eo amin'izay resaka asa sosialy zay eto amin'ity Madagasikara ity inona ny tanjonareo zany anaovanareo ny antony anaovanareo an'izao asa sosialy zao misaotra amin'ilay fanontaniana manana tanjona tokoa moa ny TMS voalohany indrindra famolavolana ny tanora mba ho tonga olombanina satria ny tanora no avy ny firenena ny fanaovana asa sosialy indray dia raha mahita angamba eto amin'ny tany sy ny firenena fa jalo ny madinika indrindra fa raha misy vahoaka madinika ka sendra mahazo marary na monjy toeram-pitsaboana raha vao tsisy volany aminy na ohatrohatr'izany dia efa hita amin'ny fahoriana mahazo azy na raha fotsiny ary angamba n'ilay resaka hoe asa sosialy eo amin'ilay fanomezan-dra rehefa mila raha ianao amin'ny hôpitaly dia na manome solony na mividy ialana amin'izay zavatra izay aloha dia izy aloha ngamany ataoko fa tsy hoe atafala amin'izay zavatra izay kosa fa fitaritana mihitsy sy fanoloanan'ilay vahoaka malagasy maninona raha mba mifanome raha ny vahoaka malagasy mba ho mariky ny fankatiavana amin'ny samy malagasy dia izay ny anton'ilay fanomezan-dra asa sosialy nataonay farany ty ao aorianan'ny Antananarivo izany dia manaraka ao aorianan'ny Antananarivo zany dia ao amin'ny faritra loatra mangoro izay zany no efa prévu fa mbola ny daty zany no jerena kely fa normalement zany tokony hanao fanomezan-dra daholo mihitsy ny toerana rehetra izay misy ny sampana TMS ary mananteny izay fa Madagasikara ray vohatra satria raha nanao an'io hevitra io zay na mola volan'io tetika azy io dia anakana ny hevitry ny mpikambana rehetrarehetra manerana Madagasikara fa tsy hoe izay rerina napaka azy ka ho avy tsy ho ela zany any amin'ny faritra fa za malahelo nareo vahoaka malagasy any amin'ny faritra any fa andray andraikitra ihany koa ny TMS sampana faritany faritra loatra mangolo zany aorianana Antananarivo miomakomana amin'izay resaka fanomezan-dra ataon'ny tanora miandrandra lohavina ny fikambanana TMS izay fanontaniana manaraka tsinginiko manokana ianao Andriamatoa filohan'ny TMS Rafidy Manana Désiré nahitananao tamin'izany fotoana dia tao amin'ny resaka rugby manahoana ny any amin'ny tontolon'ny rugby any manahoana ny firaisan-kina marina ve fa zarazarain'ny politika ny rugby misy miady sa manahoana fipetrany tompo misaotra anao mampatrika amin'ilay fanontaniana ary tsara fipetraka tokoa ny tenako moa dia mitaiza tanora amin'ny resaka rugby ary manana andraikitra ihany koa ao amin'ny resaka association de dirigeants ny fitantanana ny rugby eto Madagasikara tsara fipetraka ilay fanontanianao rugby eto Madagasikara dia misy ihany fiamorana noho ny ataon'ny mpitantana maro samihafa ary eto dia manontany ianao manahoana ny resaka rugby aloha dia singaniko manokana ity fa tsy maty ao ampon'ny tia lavalava indrindra fa eto Madagasikara navitany zany atao hoe kianja makidy Madagasikara zany izany navitan'izany tsisy navitan'izany raha tsy amin'ny filoha-tsaina Andry Nirina Rajoelina ary tsy maty ao ampon'ny
vahoaka malagasy indrindra fa ampity rugby zany ary izay rehefa miresaka dia hoe iza indray no mbola vita ohatr'izao mbola mila anao ny vahoaka malagasy voazarazara politika zao nareo tsy voazarazara amin'ny mpanao politika ary mpanao rugby aloha dia eto dia tena miteny fa ny mpanao rugby rehetra aloha hatreto a dia miandry fatratra an'izany atao hoe président Andry Nirina Rajoelina zany indrindrandrindra ary tena miandry fatratra satria tao anatin'ny fitantanana ny président Andry Nirina Rajoelina ny karan'ny Maquis de Madagascar tao anatin'ny groupy zay hatramin'izao dia tafalatsaka ao anaty midina ao anatin'ilay groupé izy ary tena mahafinaritra zany satria tamin'izany fotoana izany na dia teteza mita indrindrandrindra ny fitantanany tena misy ilay atao motivation tamin'ireny atao hoe Maquis de Madagascar reny ary hatreto raha resaka rugby ny resahana izay dia ao anatin'ny atao hoe fitantanany resaka rugby potaizaka izy ao amin'ny resaka rugby fa miandry fatratra n'Andriamatoa Filoha ny resaka piti rugby zany tianao ambara dia hoe voatsara tamin'ny asany daholo ny mpitantana rehetra voatsara tamin'ny asany mihitsy ary za tsy teny bedabe fa bedabe ny zavatra vita amin'ny Andriamatoa Filoha ary tsy maty am-pony malagasy reny ary am'izao zany eritreretinao tsy nisy ninina tena hatreto aloha za mahita fa ohatran'ny EPP ny tokanana dia ohatran'ny amiko ohatran'ny tsy hitako izay zavatra goavana vita an'izao fitolana zao nefa milaza hoe misy famatsim-bola voafidim-bahoaka bedabe ny zavatra resahana nefa le zavatra atao tsy arak'izay zavatra resahanao zay nefa le teteza mita izay tena ny anjehanao na vita zavatra goavana nefa tsisy famatsim-bola zany hoe amiko zany raha Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina ny tafapetraka eo ary tsy maintsy ho tafapetraka eo izay izao dia anisan'ny ratsy anankiray tena mba ianao moa anisan'ny mpanazatra mpitantana amin'ny rugby tsy misy mihitsy ve zany hoe famatsim-bola entina mba hoe mpandrosoana n'le rugby malagasy hatreto aloha zany ny rugby malagasy misy ny famatsim-bola fa ao amin'ny ambonimbony eo ataoko hoe ao amin'ny fédération fa raha hoe mipaka aty amin'ny mpilalao ety ambany hatreto tsy misy zay ary mandaigna raha hoe misy ataontsika tsejajeja tsy aritra moa zay ny fahitananao tao tamin'izay satria mba mahaliana ihany ny football manko zao ny filohan-kafo zao malagasy azo inona zany fa misy fandrosoana goavana tsoatsy na satria efa international dia izay mba nahatonga antsika nyresaka kely an'le zany anahoana irarina fefa izy moa no filohan'ny kafo zao fa dia irarina mba leo alasana fa dia hiteo moa zany fipetrana fa mbola ao anatin'ny loha hevitra faraparany tsika manahoana ny fahitanareo ny ngamba tsy loha zany zay tsy hanaraka ny toedra raha-pirenena ihany koa ianareo tanora miandrandra no avy satria tanora miandrandra no avy tsy mahafantatra momba ny firenena sy Madagasikara zany koa aloha tsy miteny fa manala baraka fotsiny asa manahoana ny tanora miandrandra no avy moa amin'ny maha tanora miandrandra no avy azy zay dia tena manaraka ny raha-pirenena mihitsy manaraka satria ao anatin'ny fanarahana n'le raha-pirenena no entina karakarana ny noavin'ny tanora mahita zany zahay aloha hatreto fa tsisy ny andraikitra raisin'ny fitondrana nandraisin'ny manodidina rehetra ho an'ny tanora ary zany ngamba mahatonga ny hoe raha mijery tsika dia rehefa tonga eo amin'ny kilasy famaranana ny tanora dia tsisy zava-bitany intsony tsisy zava-bitany hoe satria nahoana raha atao fa hoe mahazo baccalauréat ary izy zanaka sahirana fa tsy zanaka olona mpanana akory rehefa tonga vita izay fanadinana izay afaka le baka anao examen izy hiditra eny amin'ny anjerimanontolo tsy ho afaka mbola sahirana mbola fitady vola mbola anao an'izao noho izany rehetrarehetra zany dia tsy mety ho tafita mihitsy ny tanora eto Madagasikara satria na ny fanomanany ny fianarany ho avy ara dia tsy misy ary raha antsika mahita angamba amin'ny tanora amin'izao fotoana na dia misy ary ny manam-pahaizana dia jorojory eny amin'ny arabe eny ary anisan'ny ataoko ngamba fa tokony andraisana andraikitra tanteraka mihitsy ny tanora amin'izao fotoana satria anisan'ny zavatra anankiray tsisy ny fandriam-pahalemana koa nge zany Andriamatoa Mamy Patrika hoe olona na vita fianarana sy tanora be lehibe ireny efa tsy manana antonasy eto amin'ny tany sy ny firenena dia voatery hijorojoro sy taingy tamboho eny fotsiny zany dia fanadaladala eny an-dalana eny fotsiny zay ny fiainan'le tanora amin'izao fotoana anton'izay indrindra no nahatonga ny fijoroan'ny tanora miandrandra no avy eto amin'ny tany sy ny firenena mba heritreritra ny amoaka tanteraka an'izany hoe ny tanora no avy ny firenena zany dia zay ny tena fotony hijoroan'ny TMH eto Madagasikara.
eny tompoko andriamatoa vice-président. Marina daholo izay voalazany namana teo aloha izay fa nieritreritra ny tsy teny ihany ny tena nefa mahatsiaro manana didy dia mandray fitenenana kely ihany mikasika nyity raharam-pirenena ity satria mahatanora ny tena ary tena manaraka akaiky ny raharam-pirenena tokoa. Voalohany indrindra aloha izany dia ny tanora Mendrandra Noavy izay tao anatin'ny tanora Mendrandra Noavy dia diso fanantenana tanteraka tamin'ity fitondrana ity. Raha niainga izy ity tamin'ny voalohany tsy afeniny izany fa izay dia isany nametraka n'izao fitondrana izao ihany koa satria niaraka tamin'ny président Andry Nirina Rajoelina. Tsy nipetraka izao fitondrana izao raha tsy ny président Andry Nirina Rajoelina, tsy azontsika rehetrarehetra lavina izany. Nefany rehefa tena nandeha tokoa ilay izy dia diso fanantenana ho iaho taminareo teo satria tsapa fa tsy misy zavatra mandeha ary tsy misy zavatra ny raharam-pirenena dia mikatso tanteraka avokoa. Tsy misy zavatra toy ny mpitondra fanjakana amin'izao raha tsy mandripaka ny harem-pirenena dia manao izay tiany ataony, manao izay tanin'ny kibony daholo. Ka tena malahelo ny tanora Mendrandra Noavy ary izay no mahatonga anay nandray andraikitra, nandray an-tanana amin'izao asa sosialy izao sy mampiseho foana fa na dia tsy ny président Andry Rajoelina raha ny teo amin'ny fitondrana dia ny asa sosialy sy ny hafatra izay napetrany dia nitohizanay foana. Ary satria izay dia manam-pinoana sy fanantenana fa tsy maintsy hiverina izy amin'ny 2018 ary eto izay dia manentana sahady ho antsika rehetrarehetra ary mampafantatra fa ny président Andry Rajoelina izany dia tsy maintsy hirotsaka hofidiana ary tsy maintsy ho lany. Fandaliana farany be manelotsao miresaka atao hoe tsao na resaka mety ho marina ve tompoko hoe ianareo atao hoe rantsamangaika ny miaradia amin'ny président Andry Rajoelina, misy ny CSANR, misy ny TMH, misy ny PRO-ANR sy ny karazany. Marina ve fa hoe miady nareo asa mpanao politika koa tsisy hevitra rehefa aloha mba eo nareo mba afaka sanatria ny TMH, ny PRO-ANR, CSANR dia rantsamangaika anisan'ny atao hoe samy miaina mampiaina ny vahoaka malagasy ao anatin'izany resaka sosialy zany ary izay ireo dia raisaina tanteraka satria raporofona aminao fotsiny izay maro ny zavatra efa nirahanay samy hita teny izay ary ataoko hoe sampana anankiray samy miezaka eny anivon'ny fiarahamonina izany izay amin'ny resaka sosialy sy ny fanohanana ny président Andry Nirina Rajoelina ampitiavana daholo ary izay dia manatsindro mafy mihitsy fa ny fikambanana dia ampitiavana feno no anaovanay ny asa sosialy fa tsisy resaka politika ary tsindriko manokana mihitsy moa izay zavatra izany fa ampitiavana feno izay tonona ataon'ny président Andry Nirina Rajoelina izay tsy maty ao am-pon'ny vahoaka malagasy hatramin'izao dia mba manohy ihany koa izay satria soa fianatra ozy le fiteny zay. Mbola tsy fotoana amin'ny propagande izao ary ny vahoaka malagasy tsy mihinan-kanina sy ny vahoaka malagasy tsisy marary any amin'ny hôpitaly kosa angamba tsy hiandry propagande tsy miandry propagande. Izay aloha ny resadresaka sy dinidinika nentina tamin'ireto tanora Mendrandra Noavy na ny TMH ireto misy izany ny fanomezan-dra maimaimpoana izay totosainareo amin'ny asabotsy izao amin'ny firme izy io. Izy io zany amin'ny folo fa mbola manentana foana ho antsika tsy voatery ao anatina fikambanana tanora Mendrandra Noavy ihany fa ho antsika rehetra izay vonona na ataoko hoe olon-tsotra na iza ka vonona ny fametanana sy hoetim-pitiavana dia asainay zany mba ho tonga ao amin'ny asera amin'ny sivy sasany tsika dia efa tonga ao zany fa manomboka amin'ny folo zany ny fanaovana azy. Zao aloha dia nioka zava-koa dia anisany misaotra tanteraka ny mpitsabo ny dokotera izay manatanteraka an'izany toe-javatra miara-miasa aminareo fa zava-dehibe fa mifameno tokoa ny fitiavana ameo larana idirana amin'ny antso Antarby tahina mbola eto ihany vahintsika izy no hitondra ny teny amaranana n'ity fandarana ity meo ny antso Antarby hitondrany ireo mpaneho hevitra ao anatin'izay antso Antarby izay. Ny fidirana mivantana amin'ny antso 24 501 65.
na ny 033 33 501 65 izay ny antso idiratsika amin'ny antsota raha misy fanontaniana ny vahiny mbola eto a izy telo mirahalahy zay tanora dia tanora tokoa anatin'izay TMS izay raha misy fanontaniana tiatsika apetraka amin'izy ireo a hovaliany ihany koa eo ihany koa ny akom-baovao samihafa teo ny taridalana izay nentina tamintsika ry-piaino jana afahantsika mitondra an'izay fanehoan-kevitray a amin'ny antso antaribia amin'izao atoandro izao ka dia andrasana ary ny antso avy amintsika piaino 24 501 65 na ny 033 33 501 65. Zay ary ny antso voalohany miarabanao tompoko. Miarabanao tompoko. Allô. Miarabanao tompoko. Miaraba Monsieur Patrick. Mbalo moa zany ny antso rehefa voalohany zany dia tapaka ny izy. Zavatra tiako tenenina moa zany a tamin'ny mbola mitana vola moa zany io fitondratsika io misy tony vola dia efa misy réserviste zany ampahapahany a nangataka zany a io vola io zany. Sa moa zany dia vadina réserviste dia izy moa teny amin'ny 4e république omeny vatam-batahotra nareo. Efa telo taona mahery ho azy zao zany a mitondran'io filohantsika io kanefa sam'izao zany io volana io dia mbola tsy azo mihitsy. Tsy haiko mihitsy hoe inona ny dikan'izao langa sy fitaka foana zany natao eto amin'ity firenena ity. Zay nefa dia tsy anaiky a tsy anaiky an'izany zay satria efa ela loatra ilay izy a ka mba mangataka re zay a ry filoham-pirenena efa filoham-pirenena ianao so ministra ny vola intsony dia mba alefaso zany le volanay fa ilainay zany fa satria efa sahirana izay. Dia zavatra anankiray moa Monsieur Patrick dia tia mifatambola be teto ny télé zany manjavonjavona be dia izay moa zany mba hoe angatanay inona ny anton'ilay izy ihany koa zany sao da betsaka tompoko. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka. Miarabanao tompoko. Miarabanao tompoko. Tapaka solotsika antso hafa tahina. Mandroso tompoko. Miarabanao tapaka daholo izy zany. Mety tsara velony eo amin'ny teknika anao tahina voatra ny tapa mandroso ny antso manaraka. Allô. Ino tompoko. Nara tompoko. Ino tompoko. Fa mampieteta ihany tokoa ny nira volana hoe miazakazaka fifidianana ty ny fitondrana ambony eo. Ny zavatra natonta aty ariana ty aiza totsita be ny any fa tao manakorotana no taony. Dia miazakazaka indray hiakatra songona any ambony be any. Ohatrany tseky mihitsy dia tena fezera fieritreretako nyty république manaraka toy zareo tsitako hoe 4 sauce 5 sauce 6 sauce 7 tena mampalay mihitsy a. Raha salamiko zao a dia atao tokony atao mifasifasy dia ilatsaka vidiny ao dia araka tenle hoe mba akafatarina tsika vahoaka dia tena hoe mba hoe tokony zavatra tokony atao fa tsy miandeha rehefa tonga fotoana izy vao misy zao no atao dia anakorotana firenena andeha apitsika amin'ny vazaha sosinoatra zay efa nataony zareo loha reo ihany ary ireny nefa andaraka mipetra raha manana kargeta zany hatramin'ny voalohany mihitsy raha latsaka fidiry zay a dia apitsika amin'ny vazaha apitra ny sinoa république de Chine Madagasikara mampioana aloha ohatra ny tena maro kiriko mihitsy mety eto indrindra mijery amin'ny télé eto a tsy misy totsika gasy fa sinoa daholo mitanao na film fampijaliana dia fampijaliana sinoa moka ihany tsika rehetra mba hieteta fa tena ho ataon'reto mpitondra amin'izao fotaon'reto fijaliana marina sy fijaliana marina no fitondrana itsika kanefa tsika mbola manana an'Andriamanitra mbola afaka mianavitra Madagasikara ary mitady Davida mba aresiny Goliaty tsy mosa Goliaty ilay Davida tsy mampiretirety mba mila tanora zany mba tena hoe aresiny Goliaty fa raha amin'izao fotoan'izao aloha minitra sy sasany isorana betsaka ianao dia mankasitraka mandroso ny antso manaraka. Ino tompoko. Allô. Mirabanao tompoko.
Manahoana tompoko? Manahoana? Efa ho ianao fa mitenena? Eny tompoko. Mifinoana baina tompoko dia zao e. Anatra ho an'izay rehetra mbola hitondra amin'ny ho azy ny mahazo an'Andriamanitra filoha amin'izao fotoana izao io. Oka mba tsy teniteny foana intsony amin'ny manaraka. Ka manjary ho tazomin'ny olona mivava ataonao ianao. Dia lasa sady mahamenatra ny manala baraka. Io zany tsy fataky na mahalala-menatra na tsy mahalala-menatra foana. Faharoa, manty raha fitsarana eto amin'ny siketsy. Mahavaka dia mahavaka kely izy. Dia mitanytany daholo ny rehetra hoe ina ny antony mahatonga an'izao. Atao daholo ny zatra rehetra anafahany fitsaram-bahoaka io. Fa fety foana mihitsy ilay izy. Fa vao maika ny amafy azy. Misy antony io. Fahitako an'ilay antony tompoko dia avy any amin'ilay loharan'ilay fitsarana mihitsy ny famaloaka. Ny fitsarana avomba andalam-pandrenana io a. Namoaka fitsarana izay tsy madinika. Ka tsy mahagaga raha tonga aty amin'ny rantsany fitsarana rehetra ilay loko. Mahagaga ka nahatonina na fanagadrana olona amin'ny fanaovana fitsaram-bahoaka. Dia vao maika mirongatra ny fitsaram-bahoaka. Dikan'izay fanafody foana zany fanagadrana olona manao fitsaram-bahoaka fa zavatra hafa no tokony atao. Sosokevitra tompoko. Sosokevitra apetraka zany a. Dia oka ny fitsarapokony olona no atsangana. Satria mantsy raha fitsaram-bahoaka no atao dia resaka fanjakan'ny baroy zany. Misy rafitra mazava. Fa raha fitsarapokony olona kosa dia misy rafitra mazava tsara mihitsy a. Ohatra hoe ny lehibe. Mamaraparana amin'izay ianao a? Manana ny toteny eo an-tanàna no manangana an'izay fitsarapokony olona izay. Sotra tompoko. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka. Mandroso ny antso manaraka. Eny tompoko. Miaraba namana Patrika. Miaraba amin'ny vahiny eo amin'ny Radio Viva. Miteny Radio Viva manerana amin'io. Na zany zavatra mba hiala amin'ny politika kely androany fa resaka momba ny ara-sosialy. Le fanaovana asa soa, le hoe fanampiana, hoe manome solom-body akoho rehefa tonga fety. Ohatr'izay zany dia mahagaga anay dia ity. Ohatra ny eto amin'ny faritra Antananarivo sy manodidina eny dia ny asa soa ireny no atao. Ohatra amin'ny Fampisaingo izao nanao asa fanasavana misy député Raholdiny dia tany amin'ny boribory tany vadiny tany izy nanao ny asa fanasavana. Isa-taona zany dia eo manodididina io ihany. Fa ny tiako tenenina dia hoe any amin'ny tany lavitra andrena any malagasy iray ihany tsika. Oka petraka fa malagasy iray ihany ireo loha anankiray ny eto. Dia maninona moa raha mba hoe afindrafindra ireny. Misy any amin'ny faritany any a. Tena tany lavitra andrena tena mahonena. Na tsy tokony hanao asa soa ianao lasa manao asa soa azy amin'ny tenan'ilay mponina any. Mangazo no any na indray mandeha isa tapa-bolana vao mihinam-bary. Ohatr'izay zany mampalahelo ilay olona any ka tokony asiana mazava kely zany any asiana ohatrany hoe somboty kely avy amin'ilay fitondrana eto e. Fa tena any tena lavitra andreny. Sy ny tena an'ilay ambanivohitra Antananarivo mbola akaiky andrina ihany ka Antananarivo fa any amin'ireny faritany ireny. Fa ny ambanivohitra Sakarana izay indray taona izay ny asa nanao sekoly fianarana tany. Ilay trésor indray tanàna. Ka reny zany mba tiako hoe mba hotsidihana kely. Hoe mba manao ezaka kely zany ilay mpanao asa soa fa tsy ohatrany hoe style fotsiny miseho zany raha aminy fanaovana asa soa eto am-boafany reny fotsiny. Zay fa dia misaotra betsaka. Isaorana betsaka ianao dia mankasitraka indrindra tompoko. Mandroso ny antso manaraka. Eny tompoko miaraba anao. Miaraba anao namana amin'ny Patrika, miaraba amin'ny vahiny, miaraba antsika rehetrarehetra misaotra na amin'ny fitenenana. Ny tiako tenenana zany momba ny lerangato tokony any amin'ny Vatikana manao ny asa fanasoavana. Io nefa misy député kosa aloha isaky ny mivaritra maro any. Le député zany tamin'ny andron'ny
amin'izao fotoana izao manome tsina ny fitomban'androny radio le mpanonga-panjakana nefa zareo tsy mpanonga-panjakana zao lazaina fa eo amin'ny fitondrana inona ny zava-bitana be lazao sy be vava fotsiny fa tsy manao inona azana mandendehany avelany any daholo izy menakafa mitsangatsanga zao hoe mitondra drano mikatahiny cyclone tongetra tsisy fazana mba hoe inona nataon'izy menakavy mampalahelo le ohatra zany fa tsika vahoaka malagasy zay foana ny teneko tsy rahina mba hanao ny tsara hanao ny mety ary mba hivondrona mba anapaharana famarinana sy tena fitiavana marina eto amin'ity firenentsika ity fa tsy ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-pahefana rehefa mita tsy mety nangana iza na iza dia tsy mety zay natao zao ohatra itsika rehetra rehetra fa tsy mbola efa mety tsy mety la tolona dia mbola tia indray mpiarany ireny sotra tompoko isorana betsaka ianao dia mankasitraka indrindra tompoko mandroso ny antso manaraka miarabanao tompoko miaraba tompoko soetana zao e tsara le tanora hoe mahatsiaro tena ka hoe mitondra fony tamin'razana na mivelany raha miazakazaka mirotoroto aty rehefa misy maika ve tsika tompony ray ny tianao am'izao hoe samy balala mendalo izy ame tena ndray no membolay afaty ty fa karakara veky de tenle olona miteny sakaraty misy seky atao fidery lavitra le izy hoe trany amin'ny tany lavitra andrinany fa ny problema be mihitsy any fa milona mahita hoe député efa Tananarivo mitany fa ny député ny Madagasikara eran'ny Madagasikara Tananarivo ny Madagasikara atrany Fort-Dauphin Diego Tiliara Thomas Manazanga tany Madagasikara aminy zany mafiaritra indrindra sady makaherareo amle hoe fanomezan-draha sareo tiky tenenina hoe misy teny eo hoe tamin'ny sozabe ny université catholique momban'le hoe vanga tsara be tsara le efitra iny misy hitako hoe tsara tokony jorotsika rehetrarehetra eto Madagasikara hoe ahoana na nyvanany ty rafitra tya fa ohatrany rafitra mambotsiny misy am'izao fotoana zao fezy lalàna manomboka any amin'ny fokontany aika ve ka any amin'ny fokontany miditra tsetra ny administrateur civil sensisa le fokontany kely ery any ny fambombahana any ny vinzeny nahoana satria akaikaiky angamba ny fividianana hoe zay pidery zay mpandinitra ka ty rafitra tia tokony asiana hevitra mihitsy izy ty na tsika irosany atao hoe fédération état fédéral na tsika irosy amin'ny ahoana fa tena raha mbola ty nytazonitsika ty rafitra misy tia tsy zavatra io veto Madagasikara minony teniko zany tsika rehetrarehetra sasany isorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka iny tompoko miarabanao miaraba tompoko tenena mafimafy fotsiny fa tena voaray tsara ianao amin'ny fianaratso dia tapaka izy iny mandroso ny antso manaraka miaraba tompoko allo miaraba tompoko faly fitiavana be tsika menakavy indray dia tena zay ny tsitan'Andriamanitra ny omba tsika mandrakariva laiza tontolo misy atsika somary tonga fanavavana kely namana mamy Patrika Filipiano zay sasika andreo rahalahy anatin'ny fitiavana Islam zao mantsy any tenin'Andriamanitra tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny Korany masina hoe bismillah rahmani rahim raha ohatra hoe izy ka niarinanareo vadinareo zanakareo tsy asa be zany ny zavatra iriariatsika anatin'ny fiarahamonina no anatonotsika n'Andriamanitra sy niraka dia tenen'Andriamanitra andasinareo izy amin'ny andiny masina hafa izy any teny toy izao alavirinareo izy rehetra zavatra eto mitoka androngony ny fitangatsakana sy ny fahavetavetana sy ny sisa ny loka sy ny sisa fa io dia asa satana misy manao io zany dia satana ny baribary io no zavatra mampalahelo ry tena-draina
tsika rehetra zay samy miara-manaiky fa io no manapodika ny fiarahamoninatsika. Na dia hoe zany ireo karazana kolokolo isan-karazany dia tokony miara-manaiky tsika fa ny rongony ohatra dia manimba ny fiarahamonina sy ny sisa sy sisa. Io nefa zavatra mitsanga mampalaelo anahy ry tena mitsangana zany ireo olona ao anatin'ny finoana islama sy miaro ny voninahitran'Andriamanitra sy miraka fa miaro indray no maizy azy ariariany mihitsy afa mandela olona mitovy aminao mitovy filazana aminao ambony sa ny voninahitran'Andriamanitra sy miraka ary ny boky masina ka okotsika mba ho tonga saina ary okotsika mba ho modely anatin'ny fiarahamonina fa amin'ny masina Mamadou alayhi salam dia voapetraka Andriamanitra amin'ny toerana mendrika mihitsy fa inao kosa andeha hiaro an'ireo olona tovy voninahitra aminao nefa maniry atseran'Andriamanitra sy miraka matahorintsika n'Andriamanitra amin'ny tena fatahorana marina mankasitraka tena saina. Isaorana betsaka ianao dia mankasitraka. Mandroso ny antso manaraka. Eny tompoko. Allô? Allô, manao tompoko. Miarahaba tompoko. Mba antany kely atekany sanjaka kely amin'ny vahiny. Tenana mafimafy azafady a? Teka antany tekitaka ambany aty masina ka umpolo karakory sa fidirana agnaty izay. Tena tsara le fanontanianao. Teky izay moka manampaniriny teky tena kambany iny zay izay amin'ny avaiky ny fasy zay teka mitaniany ananjy. Any amin'ny faritra inona io? Sisa Matavy. Mandaty farazavana kely momban'izay azafady. Afarany izy mamaly. Eny tompoko. Makasitraka. Afarany izy mamaly azy a. Mandroso ny antso manaraka. Eny tompoko. Miarahaba anao tompoko. Allô? Miarahaba tompoko. Manao tompoko. Allô? Efa ho ianao fa mitenena a? Ina, tianao Batolampy any tompoko mba sainga manontany vahiny a. Zareo ireo ve efa nanao an'izay fanomezan-baza ihany dia mba afaka mankaty ve fa mba mijaly any koa ane aty ohatra aty hoe mankaty Batolampy na ohatran'izany satria le marary aty dia mividy raha. Izay no mahatonga anay hoe mba afaka manao an'izay zareo. Ambatolampy vakina karatra, faritra vakina karatra. Eny to. Irna satria raha misy marary zao ka tinampiraha dia efa izay afaka tsy na any efa dia sahala ihany zany dia zavatra hoe raha eto efa tsy maintsy nafirea raha mandeha sady andeha tamin'arivo any sady andeha rokin'izay an'ilay olona. Isaorana betsaka ianao ho valiny ny fanontanianao amin'ny farany. Mandroso ny antso manaraka tompoko. Eny tompoko, miarahaba anao. Allô? Eny tompoko. Mba manana vahiny kely aiza mba antonay fa dia mba tahiditra membre miaraka aminy. Dia bireo mba ho antonay zany na hoe aiza mba anaovana an'izy. Izay sotra tompoko. Mba manataka valo teny ireo avy eo. Voaray an'izay eto Antananarivo indray zay a. Hoe mba te hiditra zany coordonné aiza ny birao sy ny karazany valianareo rehefa avy eo a. Mandroso ny antso manaraka. Eny tompoko, miarahaba anao tompoko. Eny tompoko, maheno anao. Fanontania betsaka varozy ireo fa misy olo afaky hilatsaka eto amin'izao fanapahana ataon'ny mpitondra azy izao. Avereny fa ohatran'ny ketroketrony ianao a, tenena.
zay zany fanontania petrako fa ny mpitondra am'izao tsy manaiky tsara angamba mba averina le fanontaniana aloha mba averena le fanontaniana raha mba mety azafady ny fanontania petrako de zao fanontania petrako zany matoky reo vahiny fa hisy folohafa sy milasa ia mitenena hoe mitenena ihany mbola ova izy tena raha mba mety averen'ny farany hoe averen'ny farany raha mba mety raha mbola ao ianao mpitondra le fanontaniana izy rasaka c'est milasatra inala hamatana anazy ka matoky reo vahiny reo fa afaky misy olo afaky hilasatra eo azay vao mazava valiko avetrany fotsiny zay ngamba fanontaniana de ny hoe matoky ve ozy vahiny reo raha ohatra ka tsy mamela ny filosasany ilatsaka zay zany ny tena izy amin'ny fifidianana de matoky ve reo vahiny reo fa misy filoha hafa ilatsaka eo na ololany ka lanina ho tiany vahoaka ozy zay zany ny fanontaniana de eo indrindra tsika any amin'ny resaka tontolo ny fifidianana zay fa de manara-bavao tsika ary hiaraka nadiady mijery akaiky ny toejavatra rehetra mandroso ny antso manaraka tompoko ino tompoko ino tompoko 24 501 65 na 033 33 501 65 ino tompoko verina kely no mampatsika fa ohatra mbola misy ambony kely le orako teo kely fotsiny fa tsy be da be tsika zany mitivitenenina de mba nairata amin'ny masika vahoaka fa azajambajambainy olona vola sy ny t-shirt kely mitivitenenina tsika vahoaka eriny manao zany mamosava ny tena tsika eto amin'ity firenetsika ty fa manomboka zao mba hirato ny maso aza mba meniny zany hoe mampalahelo ranona fanao ohatran'izao mampalahelo raha misy fomba fitapana amin'ny teto amin'ny firenena sy mitondrany amin'ny firenena izy ireny movetra no marina izy move tena nanao tianyty firenena ty atsika vahoaka marina nompo atsika vahoaka be izy manomboka any amin'ireo maire sy député rehetrarehetra reo move reo mba manao asa soany amin'ny fokotantsika sy ny faisana misy atsika any fa rehefa tonga ny fifidianana de ho avy ndray rabarabiny amin'ny vary kely ray kalosiny ohatry zany de ho tapomaso tsika menakavo fa mba misaina am'izay tsika fa ampy zay zany nanaovany atsika ohatr'izao ane zany nanaova amin'ny régimana sy fahefana atsika ohatr'izao ane atahoriny tsika mpanitrainy de aveo de manaiky zay anaovany atsika rehetrarehetra de zay foany tsika menaka fa mba hirata am'izay saina sahiny mijoro sahiny teny rehefa misy tsy mety na iza ho azy foana ny teneniko de mijoro sotra to isorana betsaka ianao de makasira mbakomanina koa zay hevitra zay fa tena fanehonkevitra tsara ihany koa zay eny tompoko mandroso ny azo manaraka miarabanao tompoko zay ihany le teo raha vaty ambasilampy any eny tompoko mbola misy ambiny kely fa mba manaiky ao amin'ny président actuel rehefa tonga amin'ny propagande mba ho tonga ty amin'ireny fa zay de tena mandany à 100% fa de makasitraka patrika de makasitraka amin'vahiny isorana betsaka ianao de makasitraka na tsy miteny ary izy anisan'ny miaino an'izany miainao ty fandarany ty fa de ngamba tonga any aminy zay a mandroso ny antso manaraka eny tompoko allo 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 eny tompoko solotsika antso hafa ngamba fa tsy miletika be izy de tsy miteny de lany io fotsiny crédit am fa mamirena miantso a eny tompoko allo eny tompoko eny tompoko akory akory salama vanitaigna miarabanareo eny tompoko
Nenay dia hevitra tota. Amin'izao situation izao angamba dia mamiankavy ny président velona mba fipetrapetraka tony a dia mba hiloha lalana hitohanana vahoaka sao tabetsaka tompoko. Zay soloantsika tsisy isorana betsaka ianao a totrany tsy niteny kosa izy avy eo tahiny makasitraka makatelina tamin'ny faneho-kevitra nentinao mandroso ny antso manaraka eny tompoko. Allo eny tompoko miraba tompoko tompoko miarabanao ya miarabanareo amin'ny okazava raha mety a vonoy le radio anao ataovy ambany dia tonga dia mitenena. Ia abatraka misy tsika zany mba betsaka zany menimenina ampiresaka sport io amin'izay amaty ny fiteny fédération dia zao nefa le zany zao lany fiteny président CAF tokony faly am'izay zany menimenina satria amin'izay zany izy fiteny fédération vaovao zany tokony faly fa isy manatsiana fotsiny ndray zany mba omena courage ty mba tia gasy zay zany tonga mety tokony mba faly am'izay asina fankasikahandra tonga dia eo raha le misy tsy mety efa ataoko nefa na dia mety diavy aminazy na fiteny fédération na fony na pisy ina le zany a mampandeha an'le foty fa mety eo ny fomba fibe ohatra zany ena mba afaka zay. Orana betsaka ianao dia makasitraka antso roa eo no raisitsika sisa. Eny tompoko. Allo eny tompoko. Miarabanareo giva tompoko. Eny tompoko. Anteko mba antany zay mikasika reo polisy reo zay ahoana tsara lalana amin'ny fiain'ireo polisy reo zay tsy azo tsaraina ve reo polisy reo sa hanao zay gany kibony amin'izay tsy mety ataony kasika le magistrat makany filiara hatramin'izao tsy fantatra hoe ahoana le izy ka zay zavatra zay karitana sainy tompona ndraiky ka sainy ambaratokany mba jedy zavatra zay fa reo polisy reo tena manaonao fatany e ngamba ny tena marina dia zay zany mba ngatany hoe zay maheno an'ty zavatra ty mba isankaina zany tandrify anazy e ny problema ny tsakabary iny ahoana ny problema ny tsakabary iny hatramin'izao tsy fantatra hoe inona ny marina inona kibikibina ny marina ka tokony hoe mba azavaina tsara mivahoaka mihitsy hoe zo ny marina amin'ny zavatra io satria hoe tataraina ry dia tsy fantatra dia mitsakabetsaka ny vivato. Tsisy ambony lalàna zany fa ambany lalàna daholo e. Raha izany kosa misy hoe tsy azo tsaraina ny polisy tsy akinako firenena inona ntsony zany fa nitakin'ny olona zany mazava ho azy hoe ampiaro ny lalàna dia tokony hiasa tsara ny fitsarana dia mba hita ny vokatry le izy satria be da be ny zavatra mamaofao momba an'izay resaka fitsarana sy ny karazan'izay antso ray farany ary. Eny tompoko. Eny tompoko. Grazie tompoko. Eny tompoko. Sakanareo nan'ny fitenenana ho anao malagasy dia maheno an'izao antso izao a fampahirezana natao amin'ny tsirairay fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'iray volana izay nitenenina teto manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mizara ary oka ho fantatrareo fa izany Jehovahandriamanitra hisandratra ambonin'ny tany aho hisandratra ambonin'ny firenena rehetra aho izy no mitondra ny Madagasikara izy no manao an'izao aka atahotra an'Andriamanitra ny tsirairay fa zay matahotra an'Andriamanitra ny sisa ho velona tokoa ny zavatra ataon'ny fahavalon'Andriamanitra eto amin'ny firenena dia devoly izay makahala ny ain'Andriamanitra omeny ny olombelona mahereza daholo mitodika amin'Andriamanitra fa ao ny misy ny fialofana tsara indrindra sady azo antoka raha matahotra azy ianao dia ho tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra hitsara aminao ny fiadanan'i Jesosy Tompo. Amen.
Isaorana betsaka ianao dia mankasitraka indrindra izay ny antso an-tarobia noraisina tamintsika ry Piaino Hajaina fa dia mankasitraka mankatelina antsika rehetra tao anatin'izay faneho-kevitra ampitoniana ampilaminana ary ampanajana izay. TMH ny tanora Miandrandra avy ny filohany Rafidy Manana Désiré ny filoha lefitra Razafindrakoto Solofo Jocelyn ary ny sekretera jeneraly Rajaoarson Mamy Clary. Ianareo moa no vahiny teto amin'ny fandaharana okazava anisan'ny fanontaniana napetraky ny Piaino ngamba samy mitondra teny avy ianareo telo sy amaly fanontaniana dia samy mitondra teny tsirairay izay entinareo amaranantsika an'izao fandaharana izao tompoko. Eny tompoko ho validiko tsirairay zany le fanontaniana avy any amin'ny Piaino teo. Niboako azy ny ao avy eo amin'ny Ambatolampy Natsirabe izay ray aman-dreny niantso teo mikasika ny fangatahana fanomezan-dra any amin'ny toerana Ambatolampy. Eto izay dia efa misy programa napetraka anomboana azy ny eto Antananarivo manaraka azy eo ny ao amin'ny faritra Laotra Mangoro. Ary aza matahotra ianao roneny fa tsy maintsy hisy anjaran'ny faritra Vakinakaratra ary tsy maintsy andalo aminareo Antsirabe ihany ny TMS satria tsy maintsy ho any koa ny misy ny TMS satsina dia tsy maintsy andalo any izay ary ny asa sosialy averiko foana fa manao toy izay ataony aty amin'ny Foibe daholo ny any amin'ny faritra. Tandrema sao tsy mpaminany masina tanina. Mikasika ny avy eo Tamatavy misy ny sampana TMS ao amin'ny renivohitra Tamatavy ao renivohitra Atsinanana ao Tamatavy ka mikasika ny fidirana ho mpikambana zany dia asaina ianao raha ohatra ianao manao ny miserasera anatin'ny tambazotra Facebook dia misy ny manaova recherche ianao dia miditra ao amin'ny groupe tanora Miandrandra Hoavy sampana Tamatavy hitanao daholo ny serasera rehetrarehetra mikasikasika ny zavatra ilainao rehetra. Mikasika ny eto Antananarivo raha manam-pikasana ianao ny hiditra ho mpikambana dia asaina ianao ho tonga amin'ny Asabotsy Hoavy izao amin'ilay hetsika goavana izay ataontsika ao amin'ny hôpitaly HJR amin'ny 7 ora sasany zany efa asaina ho tonga. Raha sanatria moa ka mbola sahirana kely ianao tsy ho tonga amin'izany ny birao ny Foibe zany dia ao Anosibe. Ny any amin'ny faritra rehetra koa mety maro ny te hiditra fa dia ao amin'ny serasera Facebook aloha zany no akaiky indrindra manao recherche fotsiny ianao ny groupe tanora Miandrandra Hoavy dia misy ao daholo ny faritra rehetrarehetra. Raha ohatra ka afaka miantso ihany koa ianao ny laharana 034 66 411 59 na ny 034 66 893 06 na ny 033 83 700 08. Averendreo mandeha satria ny any amin'ny faritra koa dia tsy maintsy io zany misy tsy mahay manao resaka Facebook dia tsy maintsy ho antso an-tarobia no atsony fa tsara mba averinao mandeha ilay antso an-tarobia satria mba ilain'ny olona ny antso. Ny antso zany azona ny TMS dia ny 034 66 411 59 034 66 893 06 033 83 700 08 ka dia manentana antsika rehetra zany izay mbola manam-paniriana hiditra anatevindaharana ny TMS mba ho avy anatevindaharana anay fa tsy mialonjafy ny fikambanana. Sekretera jeneraly manentana ny tanora malagasy mba handray andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fandraisantsika andraikitra angamba no ataoko fa anisany ampandroso malaky dia malaky ty firenentsika ty. Mbola averiko foana fa misy ny teny filamatra teo aloha hatramin'izao hoe ny tanora no antoky ny hoavy. Izay zavatra izay ny tanora no avy ny firenena ihany koa. Ezahantsika ny metrahana an'izay eto amin'ny tany sy ny firenena mba ho tonga olombanona ny tanora mba any arina any mba isika tanora mba hitondra nyty firenentsika ty hiakatra ambony dia ambony tokoa. Dia manentana antsika ho tonga ao amin'ny ACRA
Ampefilo amin'ny asabotsy amin'ny sivora sasany ho atsika izay maniry ny hiditra ho mpikambana dia faly mandray atsika sahady zahay fa tongava maro sotra tompo. Andriamatoa misy adimy kely fotsiny araka le teny teo zay dia manaraka ny raharaham-pirenena tokoa araka amin'ny maha hoe resaka indrindrindrina ny resaka sosialim-bahoaka zany amin'izao fotoana dia matsapy izay fa tsisy zany atao hoe sosialim-bahoaka zany amin'ny resaka fitondrana amin'izao fotoana zao. Maro ny zava-misy zay mahatonga ny resaka fitsaram-bahoaka maro samihafa io zay tena tsapa hoe tena zavatra tsy nisy ary mbola zavatra tsy nisy teto Madagasikara lohan'ny lalàna nefa tsy voafely izy amin'izao fotoana zao ary tena mampalahelo ary tena mampalahelo ilay zava-misy moa zany ny tanora no avin'ny firenena ka ilaina ny fanomezan-tanana indrindra amin'izao toetsarotra izao ka noho izany indrindra tompoko dia manentana antsika hifanomezan-tanana amin'ny mpiray tanindrazana mpiray raha amintsika indrindra fa eto Madagasikara amin'izao fotoan-tsarotra izao ka izany indrindra mbola metrahako sy hanetanako antsika rehetra izay vonona hiditra ao anatin'ny fikambanana. Ny fikambanana koa dia tiako ny manamarika fa araka amin'ny tanora azy araka amin'ny fikambanana azy dia manana statera-dalàna manana fitsipika amin'ny fe ka ao anatin'izany anisan'izany ny fampitesana ara-batana sy ara-panahy izay dia mitaiza ara-batana ara-panahy ao anatin'ny fikambanana ka farateniko angamba dia voalohanteny dia makasitraka anao Andriamatoa Mamy Patrika nanasanay tonga teto amin'ity toerana aty indrindrandrindra mba ninao ny vahoaka malagasy ny etahitanay sy ny faninay indrindrandrindra ny momba amin'ny fikambanana indrindrandrindra fa mikasika ny hetsika izay ataonay engane mba ho ela velona ity fandaharana ity ary makasitraka indrindrandrindra ary farany tena farany dia manantena antsika mpikambana rehetrarehetra mba ho tonga maro amin'ny asabotsy izao amin'ny sivora sasany mba tsara tonga aloha zany tsika dia makasitraka indrindrandrindra koa ho anareo mpiena indrindra fa ianareo izay na nirary fo teo zany dia makasitraka indrindra tompoko. Ohatra misy hotenena kely Andriamatoa sekretera général ialana tsiny nisy adiny kely mba manentana ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky zahay moa zany dia manaraka ny raharaham-pirenena ary efa nahita izay tao anatin'ny tambajotra serasera ny resaka momba ny fanotoran-tany eny amin'ny faritra Tanjombato tsofoka amin'ny zone izy indrindra mitsofoka amin'iny zone France iny tsy haiko hoe tena tsisy mahita ve sa hodina tsy hita sa fananina fa dia manomboka amin'ny enina maraina tompoko ny mpitoana ny tany manototra ny tany eo ampovoan-tanimbary io ary camion karazany maro no mandeha eo manao an'izay zavatra izay saromana fasika kely fotsiny eo amin'ny tampon'ilay tany fa dia tany no entin'io camion io miditra makany amin'iny mitsofoka any amin'ny zone iny manototra ny tany io dia manentana ny tompona andraikitra asokajiny misy azany teknika zany hoe le tany dia modesina fasika zay ny zavatra nisy ary zahay moa zany dia anisany nahita maso an'izay zavatra izay voaingana mbola tsy ampy efatrandro akory angambizay nahitana andreo camion reo amin'ny enina maraina mitondra ny tany io dia saromana fasika fa mba miantso ny mpitondra fanjakana miantso ny tompona andraikitra aza atao hoe ny madinika ihany no enjehana amin'ireny tany kely to amin'ny amin'ny sobika ireny fa mba jereo koa le mitona tany amin'ny camion ireny sotra tompo mba atao tompotrano mba tsy atao tompotrano zany ny eny amin'ny faritra rehetra eny amin'ny toerana eny mba ampahafantarina ny tena marina sy ny zava-misy manoloana n'izay toe-javatra izay isorana betsaka ianareo tanora miandrandra no avy izay ny vahiny teto amin'ny fandaharana okazava mafisina moa zany ara-patsiahivina goavana be fa dia asa sosialy goavana tokoa zany hoe fanomezana raha maimaimpona ho an'ny olom-pirenena malagasy indrindra fa malagasy mpiray tanindrazana amintsika izay ho toto-sainareo tokoa amin'ny asabotsy izao manomboka amin'ny 10 maraina eny amin'ny hôpitaly fanjakana eny amin'ny HCR zany no anatanterahana izay anetanana ihany koa araka ny teninareo teo ny vahoaka malagasy ny tanora izay te hijery akaiky an'izay mpiray tanindrazana izay ka hanome raha maimaimpona tsy manakana mihitsy zany ny tanora miandrandra no avy fa sehatra kosa mba fiarah-mientana
eo anivon'izay hoe firaisan-kina lehibe amin'ny malagasy samy malagasy nanentana ihany koa izy ireo moa ny hoe raha te hiditra fikambanana amin'ny ohasabotsy ihany koa ny fanararotana ho an'ny tanora zany izy ty moa zany tanora ihany hatreo manomboka 18 taona ka hatramin'ny 4 taona tsisy fetra anio ka tsy mba misy ga ny antitra mendrana no avy ny ilaina nge ny expérience eo amin'ny fiainana ary ireny ray aman-dreny reny dia tsy azo adony satria misosokevitra avy amin'ireny koa dia tena ilaina mifamendra ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehefa nyzoina fa ny mitondra ny fikambanana zany dia tanora miandrandra ny ho avy makasitraka mankatelina indrindra ho antsika rehetra tompoko mankasitraka tompoko